tsara sy marina tanteraka Andriamanitra. Izany loha hevitra tokana izany no anasako anao ampifaliana sy ampitiavana indray amin'ity alatsinainy maraina ity. Dia mbola manolotra indray ny fiarabana antsika rehetrarehetra natratra izao fotoana izao. Samy natory tamin'ny alina iny ary nofoazon'ny tompo. Dia mifangahita isika ary dia mipololotra ambavao ny fifampiarabana sy ny firarian-tsoa ho antsika tsirairay avy ny fahasoavan'Andriamanitra ny ho anao ary ny fiadanana ny anenika ny tokantrano izay misy anao. Dia hiaraka hivavaka isika ranomboka izao fotoana izao. Ray malalo misotranao indray izay fa noho ny famondram-ponao no tsy nalandritranay. Misotranao izay satria manana izao tombotsoa izao indray hiaraka mandinika ny teninao. Mamelany heloka sy ny fahatanteranay rehetra. Diovy izay ho afa-pahotana ary sasao izay tombo ho afa-keloka ary ka mbo vita fihavanana aminao zahay. Ankehitriny ary dia mangataka ny fanena masina mba hirotsaka amponay tsirairay avy izay rehetra mihaino izao fandarana izao ka ampianatra anay ny teninao ary mba hitondra fitahina ho anay izany. Ny vavaka dia tonononay sy angatana inona amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsara sy marina Andriamanitra. Tamin'ny omaly dia tsy hoe tia ny rariny fotsiny Andriamanitra ary miantso ny olona ho tia sy hampihatra an'izany fotsiny, fa tena asehon'Andriamanitra amin'ny fomba tonga lafatra sy mafy orina mihitsy izany toetrany izany. Tena mampianatra ny Soratra Masina fa feno sy tanteraka ny fahamasinan'Andriamanitra, ny fahatokiany, ny fahamarinany ary ny fitiavany. Tanteraka ilay Andriamanitra ivavahantsika zany, Andriamanitra ny fahamasinana, Andriamanitra ny fahatokiana, Andriamanitra ny fahamarinana ary ilay tena toetrany tsara indrindra, Andriamanitra fitiavan'Andriamanitra. Raha izany jerena dia izao miasa araka ny fahamarinana, miasa araka ny fitiavana, miasa araka ny rariny Andriamanitra. Dikan'izany dia izao tsy mba manao ratsy na oviana Andriamanitra. Averiko indray mandeha ary tiako ny ampahery anao. Tsy manao ratsy na oviana Andriamanitra. Zao no voalaza ny bokon'ny Deutéronomie toko 2:30 ka ny 4. Deutéronomie toko 2:30 ka ny 4. Zao no ventsiventsimpony Mosesy. Hoy izy hoe: ny amin'ny vatolampy tanteraka ny asany, fa ny lalany rehetra dia amin'ny rariny avokoa. Andriamanitra matoky izy ka tsy misy ratsy ao aminy, marina sy mahitsy Andriamanitra. Raha zany andinina zany fotsiny jerentsika dia mafaly sy mampahiry, matoky Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namako, matoky amin'ny fitantanana anao Andriamanitra, matoky amin'ny fikarakarana anao Andriamanitra, matoky ny amin'ny fitiavana anao Andriamanitra. Ary mahafinaritra ihany koa amin'izay andinina izany dia izao tsy mba manisy ratsy anao Andriamanitra, satria marina sy mahitsy Andriamanitra. Zany dia mbola manamafy amintsika, tsy mandreraka ny miteny amintsika manao hoe tena be fitiavana Andriamanitra. Zao ny voalaza ao amin'ny Salamo 2:7. Salamo 2:7 ka ny 7:20. Salamo 2:7 ka ny 7:20. Dia zao ny voalaza: mba hanambara fa mahitsy Jehova, vatolambiko izay tsy misy tsiny Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana isany, matoky, marina, mahitsy, tsy misy tsiny Andriamanitra. Ny mpaminany Zefania moa aza ao amin'ny toko 7:5 dia milaza manao hoe tsy manao izay tsy marina izy. Isa-maraina no amoahany fitsarany ho amin'ny mazava, ka tsy diso izany, fa ny tsy marina tsy mba malala
mampianatra mahafinaritra ny toetran'Andriamanitra. Andriamanitra dia marina tsara tanteraka Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra ny mahasoa antsika tsirairay avy, ary tsy mitsahatra Andriamanitra mitady izay fomba nomezana zavatra tsara indrindra sy ho anao. Tsy mampahery anao ve izany? Tsy mitsahatra Andriamanitra fa isan'andro isa-maraina amin'ny fotoana rehetra dia mitady ny fomba rehetra Andriamanitra mba hanomezana izay tsara indrindra ho anao. Ry mpiara-midinika namana izany, tena mahafinaritra ny toetran'Andriamanitra, ary tiako mba ho saintsainao izany any amin'izay rehetra alehanao androany, amin'izay rehetra ataonao androany, fa tsara Andriamanitra, tena manao ny tsara Andriamanitra, ary manao ny fomba rehetra izay ikarakarana anao. Ary izay natonga ny Mosesy ilaza amin'ny Exodosy 7:30, Exodosy 7:30 ka ny 9:20 sy ny manaraka. Exodosy 7:30 dia hoy ny voalazany hoe, aroy Mosesy tamin'Andriamanitra mba hampahitao ny voninahitra aho. 9:20 tapany voalohany, fa io kosa Jehovah, izaho ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao. Raha nangataka Mosesy manao hoe ampahitao ny voninahitra aho, Andriamanitra kosa namaly azy manao hoe ny fahatsarako rehetra no ampandaloviko eo anatrehanao. Hiatrika tontolo andro ianao androany, tontolo andro tsy mbola fantatrao manahoana no avokana, fa mino fa ny fahatsarana rehetra dia ampandalovin'Andriamanitra eo anoloanao androany. Ary tiako inonao izany teniny izany, fa hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, hoy Jehovah aminao, izaho ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao. Ka nona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao, fa hiantra izay hiantrako ao, ary hamindra fo amin'izay hiantra izay hamindrako fo ao. Ry mpiara-mianatra namana isany, tsara sy marina tanteraka Andriamanitra. Dia iriko ihany koa mba ho tsara sy marina tanteraka amin'izay rehetra ataonao sy amin'izay rehetra lehanao any ianao, ary atombokao ao atokantrano izany androany. Andeha hiaraka hivavaka sika amin'ny tianantsika izany dinidinika mahafinaritra izany. Raha io misaotranao ny amin'izany toetranao izany, tsara, marina, mahatoky ianao, ary mbola ampandalovinao eo anoloana indray azy androany ny fahatsaranao rehetra. Engany mba ho tanteraka aminay, ho tanteraka zao mpiaino, zao mpiara-midinika amiko ihany koa izany toetranao izany, dia ahita fitia eo anatrehanao izahay momba anay. Noho ny amin'ny anar'i Jesosy nangatana ny vavaka. Amen.